Lioka toko fahaenina. Jesosy no tompon'ny sabata. Lioka toko fahaenina, andininy voalohany ka hatramin'ny faraka amin'ny folo. Ary tamin'ny sabata anankiray dia nandeha namaky ny tanimbary Jesosy. Ary ny mpianany nanoto ny salohim-bary, ka rehefa nikosokosoiny tamin'ny tanany dia nohaniny. Fa ny fariseo sasany nanao hoe, nahoana ianareo no manao izay tsy mety atao amin'ny sabata? Ary Jesosy namaly azy ka nanao hoe, tsy mbola nivakianareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida, raha naona izy mba amin'izay nanaraka azy, fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra izy, ka nandray ny mofo aseho, ary nihinana sady nanome ho an'izay nanaraka azy koa. Nefa mahadiso raha misy homan'izany afa-tsy ny mpisorona ihany. Ary hoy izy taminy, tompony sabata ny zanak'olona. Ary nohony tamin'ny sabata hafa koa, dia niditra tao amin'ny sinagoga Jesosy ka nampianatra. Ary nisy lehilahy anankiray maty tanana kavanana tao. Ary ny mpanorandalàna sy ny fariseo nizaha taratra azy, na hahasitrana amin'ny sabata izy na tsy, mba hahitany izay hampangana azy. Fa Jesosy nahalala ny hevitr'ireo, ka dia niteny tamin'ny lehilahy maty tanana hoe, mitsangana ka mijoro etsy afovoany. Dia nitsangana izy ka nijoro. Ary hoy Jesosy tamin'ireo, manontany ianareo aho, moa ny manao soa va no mety hatao amin'ny sabata, sa ny manao ratsy? Ny mamonjy aina va, sa ny mahavery aina? Ary nijery azy rehetra manodidina izy, dia nanao tamin'ny lehilahy hoe, ainjiro ny tananao. Dia nataony izany, ka sitrana ny tanany. Dia safotsy natezerana izy ireo ka niokony amin'izay hanaovany an'i Jesosy. Jesosy nifidy mpianatra 12, fanasitranana maro. Lioka toko fahaenina, andininy 12 ka hatramin'ny 17. Ary tamin'izany andro izany dia lasa nakany an-tendrombohitra Jesosy mba hivavaka. Ary naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina izy. Ary nohony maraina ny andro, dia nantsoiny hanatina azy ny mpianany, ka nifidianany 12 lahy, izay nataony hoe apôstôly, dia Simona, izay nataony hoe koa Petera, sy Andrea rahalahiny, sy Jakoba sy Jona, sy Filipo sy Bartolomeo, sy Mattio sy Tomasy sy Jakoba, zanaky Alfeo, sy Simona, izay atao hoe Zelota, sy Jodasy, zanaky Jakoba, ary Jodasy Iskariota, ilay tonga namadika. Ary Jesosy niara-nidina tamin'ireo, dia nijanona teo akamarenany izy sy ny mpianany maro mba amin'ny vahoaka betsaka avy tany Jodia rehetra sy Jerosalema, ary avy tany amoron-dranomasina ny Tiro sy Sidona, izay tonga mba hiaino azy sy hositranina amin'ny aretiny. Ary izay nampahoriany fanahy maloto dia nositranina, ary ny vahoaka rehetra nitady hanendry azy, satria nisy hery niala taminy ka nahasitrana azy rehetra. Sambatra ianareo. Lioka toko fahaenina, andininy 12 ka hatramin'ny 17. Ary Jesosy dia nanompo ny masony tamin'ny mpianany ka nanao hoe, sambatra ianareo malahelo, fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ianareo noana ankehitriny, fa ovokisana ianareo. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny, fa hiome ianareo. Sambatra ianareo raha halan'ny olona ka ariny sy aratsiny, ary laviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo, noho ny amin'ny zanak'olona. Mifalia ianareo amin'izany andro izany, ka mibita, fa indro lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra, fa izany no nataony razany tamin'ny mpaminany. Loza nareo. Lioka toko fahaenina, andininy 14 hatramin'ny 19. Fa loza nareo izay manan-karena kosa, fa efa azonareo izay nahafapo anareo. Loza nareo izay voky ankehitriny,
fa mbola honoana ianareo. Loza nareo izay miome ankehitriny, fa mbola ho ory sy hitomany ianareo. Loza nareo raha milaza soanareo ny olona rehetra, fa izany no nataony razany tamin'ny mpaminany sandoka. Tiava ny fahavalonareo. Lioka 9:7-7. Kanefa hoy izao aminareo izay miaino. Tiava ny fahavalonareo. Manaova soa amin'izay mankahala anareo. Misaora izay manozona anareo. Ary mivavaha ho an'izay manisy ratsy anareo. Raha misy mamely ny takolaka ao anankiray, dia atolory azy tsony anankiray. Ary raha misy maka ny lambanao, aza lavinao na dia ny akanjonao aza. Omeo izay rehetra mangataka aminao. Ary raha misy maka ny anananao, dia aza manaraka izany aminy. Ary araka izay tianareo hataony olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa. Fa raha izay tianareo ihany no tianareo, inona moa no soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota koa aza, mba tia izay tia azy. Ary raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, inona moa no soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza, mba manao izany ihany. Ary raha mampisambotra izay an-tenanareo fa mbola hanonitra ianareo, inona moa no soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza, mba mampisambotra ny mpanota. Handraisa ny torak'izany indray. Fa tiava ny fahavalonareo, ary manaova soa, dia mampisambora, ka aza kivy na amin'inona na amin'inona, dia ho lehibe ny valim-pitianareo, ary ho zanaky ny avo indrindra nareo. Fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Aoka ho mpamindra fo ianareo, mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Ary aza mitsara, dia tsy ho tsaraina ianareo. Aza manameloka, dia tsy ho elohina ianareo. Mamelahy, dia mba havely ianareo. Omeo, dia mba homeny ianareo. Fatra tsara sady ahitsana no afatratra, ka mihoatra no omeny ho ao am-ponareo. Fa izay fatra ataonareo no hamarana ho anareo kosa. Mitsara tena. Lioka 9:7-7. Ary Jesosy nanao fanoharana taminy koa hoe, ny jamba va mahataridalana ny jamba? Tsy hianjerany akady va izy roa? Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra, fa izay rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Ary nahoana ianao no mijery ny sombin-kazo izay eo amin'ny mason'ny rahalahinao, nefa ny andry izay eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao akory? Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe, rahalahy, aoka isorotry ny sombin-kazo eo amin'ny masonao, nefa tsy mba hitanao ny andro eo amin'ny masonao? Ry mpiatsara velatsihy, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amin'izany dia ho hitanao tsara ny hanesoranao ny sombin-kazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao. Mamantatra ny hazo amin'ny voany. Lioka 9:7-5. Fa tsy misy hazo tsara mamovoa ratsy, na hazo ratsy mamovoa tsara. Fa samy fantatra amin'ny voany avy ny hazo rehetra. Fa tsy misy manoty aviavy amin'ny tsilo, na voaloboka amin'ny voaroy. Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony, ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy. Fa amin'ny habeny ao am-pony no hitenenany vavany. Manorina eo ambony vatolampy na eo ambony tany. Lioka 9:7-7. Ary nahoana ianareo no miantso ahy hoe, tompoko, tompoko, nefa tsy manao izay lazaiko?
Zay rehetra manatinasy mandre ny teniko ka mankato azy, dia aseoko aminareo izay tahaka azy. Tahaka ny olona nanao trano izy, izay niady lalina ary nanisy fanorenana teo ambonin'ny vatolampy. Ary no nitondraka ny rano, dia namely mafy izany trano izany ny rika, nefa tsy nahahozongozona azy satria tsara fanorenana izy. Fa izay mandre fa tsy mankatoa, dia tahaka ny olona izay nanao trano teo ambonin'ny tany, fa tsy nanisy fanorenana. Dia namely azy mafy ny rika, ka dia nirodana niaraka tamin'izay izy, ary loza ny naharavany izany trano izany. Sessosino dejai ni eglisi nuni fitiavani isikianurumbaini kazi kumanjakizai haniachanu iraini hampanjusuini isikia hamirachini hazavai Sessosino dejai ni eglisi sai efatsiza lintsuni mandrapandray sanazy andanitra tsisy tomany ao amin'io toeranio nandresena fafatesana lay ampakarina hisaotra ny zanak'ondry hodori. Sessosino dejai ni eglisi izy no mpanavotra miombona mitsika aminy fahoriana ny mombatsika rehetra le hampiseho azy anye ka tsy hahitany tsika